Miarahaba sady miakasitraka antsika tokolasy toboko avy manaraka ity fandarina zany malaza ity. Tankina tsy nateny ny akamaroan'ny vahoaka malagasy io maraimbe io satria dia niakatra ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Raha ny vidiny izay hita tamin'ny fanambarana ofisialy navoaka ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo ary ny OMS dia 300 ariary ny fiakarana eo amin'ny solika fandrehatra. 500 ariary ny fiakarana eo amin'ny gazoil ary 700 ariary ho an'ny fiakarana eo amin'ny essence izany na ny lasantsy. Nambarany fitondram-panjakana mandrakariva ny amin'ny hoe niady mafy ny fitondram-panjakana ka raha ny tokony izy dia ho ambonin'ny lavitry ny 9,000 ariary ny vidy solika fa voatazona amin'io vidin'io. Raha atao ny antotanisa ho an'ny 500 ariary sy ny 700 ariary amin'izay fiakaram-bidin'ny solika izay dia manodidina ny 470 isan-jato eo zany fiakaran'izany. Teo anatin'ny tantaran'ny Repoblikan'i Madagasikara dia mbola tsy nisy fiakaran'ny vidin-tsolika 470 isan-jato io zany. Na dia niakatra be ara ny vidin'ny baril ny vidin-tsolika tany amin'ny taona 4 tany ho any $770 dia tsy mbola nisy fiakarana toy izany. Hain'ny mpitondra fanjakana no niezaka nifezany vidin-tsolika izany nandritry ny fotoana nitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanina ohatra. Saingy rehefa niakatra ny vidin'ny baril ankehitriny izay $100 eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia niezaka ny hampiakatra izany ny fitondram-panjakana sy ny mpandraraha atsolika eto Madagasikara. Nambara moa fa de hoe tsy azo idivirana izany noho ny fiakarana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Na dia efa napetratsika mazava tsara ary fa tamin'ny fotoana nidina ny vidin-tsolika tamin'ny 7,24 20 raika amby 20 dia tsy tao anatin'ny sain'ny fitondram-panjakana mihitsy ny ampidina an'izany vidin-tsolika izany amin'ny vidiny tena ho zakany be sy maro. Eny na ny filoham-pirenena ary nandritry ny fotoana fampielezan-kevitra dia nilaza fa efa nahita firenena maromaro hifampiresahana ka hampiditra solika eto Madagasikara mba hampidina an'izany vidin-tsolika izany. Dia toy ny efa mahazatra fitaka silainga no ny varotana ho an'ny vahoaka malagasy dia hamarininy vanim-potoana ankehitriny izany fa tsy nisy firenena na iray akory ary tonga nampiditra solika teto Madagasikara fa mbola ireo kompania solika izay niara-niasa tamin'ny Madagasikara ireo ihany mampiditra solika eto Madagasikara ary mampiakatra ny vidin'ny solika miaraka amin'ny fitondram-panjakana izay kely ery satria vitan'izy ireo no mametraka 470 isan-jato be zao ao anatin'izany fampiakarana vidin-solika izany. Raha misy mahazo tombony ao anatin'izao fampiakarana izao dia ireo kompania solika izay manafatra solika ary manao ny fitsinjarana solika eto Madagasikara sy ny fitondram-panjakana izay misy etra amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa sy ny lalana indrindrandrindra izay azo avy amin'izany etra ny solika izany. Ny vahoaka sy ireo mpampiasa ny solika no sahirana amin'izao fotoana izao ary etraika mafy amin'ny alalan'ny vidim-piainana na ny inflation izany. Efa nahazo tombony tao anatin'ny teti-bolam-panjakana nasipantsinana na ny LFR 2022 reto kompania solika reto raha 20 isan-jato ny etra nalaina tamin'ny solika teto Madagasikara dia naheno 5,20 isan-jato izany ka vola be 370 milliards d'ariary no very ao anatin'izany fampidinana 10 isan-jato ny etra nalaina tamin'ny solika izany izay lasa 5,20 isan-jato. Fa mbola nomena tombony ihany izy ireo satria 470 isan-jato no fampiakarana ao anatin'izany. Dia mbola mirehaka amin'ny fitondram-panjakana fa mbola tsy mampiatra ny vidiny tena izy ary fa niady mafy ny fitondram-panjakana. Fitondram-panjakana mitady doka mitady derany misy ao anatin'ny fampiakarana izay tsy hita nono ankehitriny. Feo maro samihafa no hoe tamin'ity androany ity na eo amin'ny fitaterana madinika amin'ny alalan'ny bajaj izany na eo amin'ny taxi be izany ny amin'ny alalan'ny taxi izany eny na ireo manao taxi moto clandestin izany dia samy manombana ny fiakaran'ny sarandalana avokoa. Rasantsika zany ny tena fanambarana ofisialy avy amin'ireo vondrona kooperativa samihafa izay manao fitaterana, indrindra ireo manao fitaterana amin'ny alalan'ny fiara vaventy na poids lourd. Andrasantsika ihany koa ny fanapahan-kevitra fameno ny omeny fitondram-panjakana lay milaza fa mitsinjo vahoaka ary mitondra izay fanalefahana izay fa tsy mampavesatra amin'ny vahoaka.
inona ny zavatra hitranga ao aoriana zao fiakarany vidin'ny solika tsy tanono izao, na de tsy amin'ny vidiny tena izy zay hireriavan'le fitondram-panjakana ary. Inona no hitranga? Ny amin'ny hoe ho zaka ve ny vidiny entana, ho zaka ve ny saram-pitaterana, ho zaka ve ny fiantraikany amin'ny asa sy ny fivezivezena isan'andro zay ivoahany vaoaka malagasy ny tokantranony ka ikarohany zay mahasoa azy. Ary mbola hitoetra hatrany lay hoe zay mikarama isan'andro latsaky ny $10 sy 5.50 de sokajiana ho mantra. Mbola ho tratra ve zany am'izao fiakarany vidim-piainana sy fiakarany vidin-solika zay aina hitarika lafin-javatra maro izao. Ahoana ny tontolon'ny karama? Mbola mety sy azo iainana ve karama mampiasa mpanjakana sy karama ny setra tsy miankina zay nokitihana tamin'ny volana Mey io? Hifanaraka amin'ny fiazakazaky ny vidim-piainana, ny vidin-tsolika sy ireo rehetrarehetra zay hanao randran-tarihana am'izay nambarantsika izany rehetrarehetra izany. Zava-misy alohatra eto de miasa mafy ny diplôma pisolalahana sy masotsiva merci sy my bravo président mandoka ny fitondram-panjakana no miady mafy ka nahazona n'izao vidiny zao. De takina sy gaga ny rehetra fa mbola misy olona sa mandoka ihany amin'ny tsy fahaiza-mitantana sy fandrendrehana saim-bahoaka atao mitondra fanjakana ankehitriny. Zany zava-misy, zany malaza, manome fotoana antsika indray ho amin'ny fandarina rapetso tompoklasy tompoko avy. Makasitraka tompoko.